Anio Alarobia 5 ny volana Martsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masindahy Lioka, nalaina tao amin'ny toko voalohany ny 520 hatramin'ny 730. Indro hitoejaza ianao ary hiteraka zazalahy. Tamin'izany andro izany dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranaki Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia i Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ary ilay fiainansoavana ny Tompo ao aminao. Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, taitra izy na ry izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitrilay fiarabana izany, fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesoa no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia omen'Andriamanitra ny fiketrahany Davida rainy izy, ka anjaka mandrakizay amin'ny taranaki Jakoba, ary tsy anapataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no ahatongavany izany fa tsy mahalala lahy aho? Hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avo indrindra analoka anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina ateraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra azy, ary efa mandray enina izy izao, ilay natao hoe momba, fa tsy misy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, ity aho ankizivavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia irany ao anao ry Kristy.